Rahabatsika rehetra tratran'izao taona vaovao zao na dia faharoa volana aprily ary ray volana febroary ary androany tsy maninona araky ny teny frantsay vao metariko jamais manarak'izay misaotra ny mpanompon'Andriamanitra nome fitenena ary tsy toriteny akory fa aza matahotra ianao fa mpianatra vetivety fotsiny dia ny mpanompon'Andriamanitra moa ary za dia mpanaja izay olona napetrak'Andriamanitra zao raha lahy no mba zavatra angatanay mba ho traitenao androany dia ho ataotsika le izy nangatahana tamiko zany dia manangana kristianina matanjaka ara-panahy mba voatahiry eo ampiandrasana zany dia tena niorikototra hoe tena kristianina marina veto amin'i Jesosy mamonjy reto hoe firenena tsy latsaky ny 700 hitako tany Afrika nandritra ny 120 taona fa miteny aminao fa misy kristianina anarana fotsiny fa mba fanontaniana mipetraka androany zao raha namaky an'io dia hoe sa Jesosy eo tena kristianina ve aloha no resahako androany tena nandrainao ve ry olona reo sa anarana fotsiny dia mangataka aloha ny sécurité rehetra mba ampidiro daholo ny olona tokotany eo zanaka frera Daoda amin'ny teny ity masitsika kely izy fa ampidiro daholo reo olona reo alleloia zay le discipline atsika voalohany indrindra ohatra mampiorokoditra mihitsy mahita ankizy sy lehibe any tokotany tsy ato amin'ny tranon'Andriamanitra tranon'Andriamanitra atao hoe trano fivavahana ho an'ny olona rehetra dia rehefa mba tonga aty tsika dia mbola misy tanora reo mitondra kasika sy na ampidiro reo aiza ny service d'ordre azafady re tompoko aoko tsika mba hanaja an'Andriamanitra e sa ma tsy lazain'ny olona ity freranay tiany hoe masika mihitsy aiza aloha le ranoko io raha lafa ohatra ny ty ambany ty zaho tena masika ary masika mirarina satria nampianaran'ny frera Daoda an'izany ka androany raha iaino any nareo aza le freranay fantatrao no enona fa le tamin'izany fotoana izany 480 580 freranay tokony nanidy an'ity trano ity avy nitoroteny frera Daoda dia nalahelo fa nga tsy mba misy lehilahy ato mba afaka hanidy ny tranon'Andriamanitra lefa nitoroteny tsemboka be tsy mba manana anatiny fo koa re fitiavana nandritra ny 5 taona nanidy an'ity fiangonana ity kiranilona ny kiraroko tamin'izany tena nisaotra an'Andriamanitra fa ozy frera Daoda tamin'izany hoe ianareo lehilahy dia tsy mba maresy vehivavy amin'ny fianarana mba lehilahy ihany ny tena fa aloha hianatra koa ary tena normal zany ka raha tonga mijoro eto anatrehanareo amin'ity faharoa volana febroary ity tsy hoe izaho no mahay fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao zay le mpanidy varavarana zay fa le mpanidy varavarana koa mba nianatra dia isaorako an'Andriamanitra fa dia mba afaka n'izany atao hoe baka navita n'izany hoe ingénieur dia navita doctorat dia navita PhD tany États-Unis anisan'ny diplôme mba ambony indrindra zany raha ny États-Unis dia tamin'ny pasteur hoe ohatra ny teo tsy milamina ny saiko raha hipetraka amin'izao fa aloha mba hampianatra ary nanao PhD ny resaka théologie sy resaka éducation io président ny FJKM io sy ny foibe ny FJKM nampianariko tao amin'ny isika io zavatra nataoko voalohany indrindra tao hoe président tadidinao tsara ny resakitsika tao amin'ny foibe nisy anao tia ny resahako tenin'Andriamanitra vao nanomboka ny fampianarako toy andao tsika hivavaka za no mivavaka pasteur sy foibe rehetrarehetra ny FJKM manontao dia ozy izy pasteur no mivita zay nitiavako anao freranay zay ny fitiavako an'Andriamanitra tsy menatra na amin'iza na amin'iza ary tadio fa izay lahika dia mitondra olona ao amin'ny fiangonana ary nareo pasteur no manomana ny olona ho any an-danitra mifamenontsika tompoko za tsy mba pasteur reo no nosoran'Andriamanitra pasteur ary tokony hivavaka ao an'ireo no ary za manaiky fa zay nosoran'Andriamanitra aoka tsokitikitianareo raha lasa nabavy tena mba mangataka amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy aza mba mikitika amin'ny voaozitr'Andriamanitra misy zavatra tsy azonareo ambadika io zany hoe ozitr'Andriamanitra zany
aza mba kitikitena izy rehefa izy napetraka teo zako za mihitsy nakany amin'izany hoe olona anisany ambony teto amin'ny fitsarana sezelona mifetsoana azy tamin'izany fotoana izany miresaka momba ny lalàna io izy lasa ministra ny fitsarana izy mihitsy ny tena tany fleranay va andraso mandeha ny fitsarana ny fanohatra amin'ny zareo zay aoratan'izany zany pasteur tandra ivenina zany manatrehanao fleranay nanarika vita ny fitsarana miakara anao ty ambony omeko anao zao ny valin'ny fitsarana 30 minitra taorianany azoko le izy lasa nakany amin'ny EGN intérieur zay ataovy zao kehitriny zao ty taratasy ty manaprofo fa i pasteur Raymond Natoandro no pré-PCA ny Jesosy mamonjy zany nitonga azy atanana avany meko amin'ny président hoe tiany anao fa ianao zany eo fanjakana tompoka efa manaiky dia fa izy andray ianao manjary tady anakrotana za dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy aoko tsika mandeha paindena ka na izy ianao na iza na mpinotsotra na pasteur andraso ny fotoana fifidianana manaraka vao manakorotana fa za korotanina zay fa eo avelao andeha paindena fa milalao amin'Andriamanitra angenareo milalao amin'Andriamanitra président de république ny teny taona amboary i Jesosy mamonjy io satria tantinina ny miala iny sœur Alive rolinina ane ka ravaviny sœur Alive rolinina ane ny témoin mariage ny mialy tamin'ny maty sœur Alive tonton io age ny témoin ko apio ao apiny anao tonton ka aza mba ampikitikitika ny fiangonan'Andriamanitra rehefa zavatra tsy hay tompoko dia mipetra aza mba kitikitihana ny zavatra Andriamanitra fantatrao ny toroteny teo sadraka sy masaka be degona lefa tany naty afo fa izy an'tao Jesosy amin'ny persona ny teo nanampy azy telo lahy mba jereo hoe za raha volonao iny niditra teo tonga dia kilan'ny afo taonao fa ry olona reo dia nitsangana izy arita fa ten'Andriamanitra mombanao ve Andriamanitra androany tena manaraka ny Jesosy fenao io za dia matahotra fona Jesosy fona amin'reto olona reto ampianatra vetivety tsika voalohany tsy maintsy miresaka momba ny Kristy tsika raha ny tenima hoe manangana kristianina matanjaka ara-panahy mba voatahiry voalohany indrindra resaka Kristy ny resahana kristianina matanjaka ny resahana olona ara-panahy ny resahana olona tsy horeraka fa indrindraindrindra olona voatahiry mbola miady tsika izao 26 taona ny 26 avril zao nanaova amin'ny flera Daouda Batisa teto 26 taona lasa izay ty fleranay mbola eto efa mianty efa misy rita fa mbola mijoro amin'ny anaran'i Jesosy aroy ajoro rehefa mahita olona ambony na izy na izy tondraky baiboly tiany anao fa nga ianao ty mivavaka fa nga mivavaka dia olopolopona aminareo ijoroko mihitsy zany hoe mivavaka ary matahotra an'Andriamanitra mba matahory anao n'Andriamanitra dia zay vao amin'ny lehibe anao voatory teny nenona teny ene zany tandray amin'ny corruption vao mananana kely anao dia ty fa misy vola kely mba mametra kely diny anao mandray asanao nefa ny lisy io anao tsy ho averiko le toriteny fa mangataka aminareo le olona rehefa tonga ny teniten'Andriamanitra mangataka zao iza manana stylo sy taratasy eo zao atsangano kely ny tanana stylo sy taratasy mba mandray noty rehefa mitoriteny tananao olona vitsy kely za zao ampianatra fetra tsy maintsy mandray noty tsy maintsy aty manana fanadinana rehefa avy eo ho Andriamanitra ke hoany anaovantsika ty raha tsy nanao anao dia fona Jesosy eo fona fa tsy nitondra stylo fona fa tsy nitondra taratasy amin'ny manaraka andray noty inona ary maha-kristianina anao manangana an'le olona eo ambony vatolampy zany tsika zao ianao zany tsy fampianaran'olona no atsangana tao aminao fa fampianarana momba ny Jesosy io Jesosy le tsy niova maly sy anio ary mandrakizay io ary mila matanjaka ianao fa mahatonga ny olona matanjaka dia izao misakafo ara-dalàna izy amin'ny ara-panahy mamaky teny izy mivavaka izy miasa ho an'ny tompo izy fiainona daholo reo dabilio reo raha mbola tsy fenonao tsy niasa ianao androany ane voalovolana olona avy any velany rehetra nytonga eto fa nieto amin'ny Jesosy mamonjy etokorondrano mba fiainora eo azafady ndana miasa ataovy amin'ny anaran'i Jesosy za masika be na any Afrika ary teny angy fotsiny dia zao ten'Andriamanitra venao reo
fenoro w reo ho any an-danitra tsika tsy eto akory dia i olona zay na te hoe mba olona voatahiry arakaraky ny esanao no mahavoatahiry anao fa rehefa tsy miasa ianao dia asiany devoly lalam-piainan'izany andao hiasa ho an' jesosy e azakinina amin'ireo pasteura sy ireo mpitoriteny reo fotsiny fa ianao miasa ho an' jesosy ianao ny azony sarobonimanitra ny an-danitra fa tsy ireo e dia mahaiza ny teny hoe jesosy ampiasao manomboka androany 2025 tsika 2025 tsika 2 février mba mitenana amin'i jesosy ianao mindana amin'ny fona aloha raha tsy navita fa tsisy zavatra mampalahelo zany hoe kristianina joro amin'ny heviny dia efa diso sao dia mbola kazao tsisy excuse ana ten'andriamanitra e reo no excuse-nao reo w reo no vavolombelona mely anao rehefa fa maninona ianao no menatrano be ohatran'io maninona ianao tsy mba niasa ho ahy fa raha ianareo reto fotsiny ary miasa amin'ireo feno mainka moa fa ianareo rehetrarehetra eo feno ahitarina ndray fiangonana e dia tsy mino an'izany ve ianao mba manana finoana tsy hain'olombelona zany fa hain'andriamanitra rehefa tena mivavaka ianao dia hoe za manaika jesosy vao ampiasanao amin'ity volana febroary ty tsy mila hoe ty taony ty volana febroary ty matanjaka ianao mila miasa amin'andriamanitra ary voatahiry ianao satria zavatra manara-penitra no rahanao tsy olombelona no rahanao fa jesosy io le tsy niova malitsy anio ary mandraka io no nampianatra anao ary mampijoro anao hatramin'izao io za ho lazaiko anao za tena isaorako an'andriamanitra mihitsy ohatra ny nanjarina nasika mpitiavana no nampianariny frera-daoty ka tany afrika isaky mampianatra an'ireo gideona miaraka aminay tonga any alaka misy dia mida latsinay io pasteura zay frera nefa rehefa mbalady ianao satria tsy mampianatra ao mba mitoritena ato aminay ndray mandeha tena fiangonana valo na nasa amin'ny teny anglisy io za ory jesosy ho ataoko ty fa tsy izany no mahay teny anglisy fa ianao no nampianatra rotoriko ny marina ary ny any marina ihany fa nahaiza alehanao nahaiza anao ko vavolombelony jesosy ianao dia ohatry izy le pasteur zay raha lahy isaky ny mandalo eto ianao dia tena misy fiovanao amin'ny fiangonana anyvelany ary za miovaka ianao hoe tsy ovy atao Tananarivo mba tiava jesosy e mba manaova zavatra ho an' jesosy e mba aoka ireo sary-piaro e andriamanitra ny tomponao fa tsy olombelona e amin'izay alianao atao vitany olona iny le raha lahy iny le raha vavy dia andao ary tsika resaka momba an' jesosy ty inona moa ty le kristianina kristy ty avy amin'ny teny hoe kristy hoy paoly indrindra tao amin'ny korintana voalohany toko faharoa izy any tsy mahalala n'izany andinitsoratra masina izany fa ninitsy ahafantatra zavatra teo aminareo fa tsy jesosy kristy indrindra izy voaombotaiza teo amin'ny azo fijaliana mampalelo nefa ny afrika tsy miteny an'izany azo fijaliana izany tsony tsy miresaka momba ny rany jesosy tsony esorony ny azo fijaliana esorony rany jesosy tsisy tsony zany teo kristianina zany ary zay ny tokony masaly-piaro atsika tsy tia lala zavatra hafa teo aminareo fa jesosy vomy teo amin'ny azo fijaliana dia ozy ny jiosy hoe dry zany olona vomy amin'ny azo fijaliana zany ne ka olona voaoziny lazainareo fa andriamanitra io nefa nylazainareo fa kristy olona voaozina zay tsy hinao an'izany voaziny zany fa rehefa tena mandinika ny tenin'andriamanitra ianao any voahitanao vavolombelona ray resahako aminao tamin'izay tany Dakar izay mivady moa zany niasa tany ny islamo anankiray zay tanora sadana inarany mena tenin'andriamanitra amin'ny teny frantsay izy tahaka an'ity nivingivina be le tovolahy satria silamo tena silamo mahery fetsika ary ny dada ny tena anisan'ny lehibe an'lety fa nivavaka izay mivady andao ateneniny sadava iny izy ty ho any ianao sada omeny amin'ny anarany jesosy ty zany jesosy nareo zany mpaminany faminay andraso aloha sada hivavaka ao anao zay dia andana hoeto io dia afaka ray volana tonga fa tonga izy ray volana verina pampanay va mamarolinina tena jesosy mimpamonjy ny bebaka izy nandrainy jesosy izy dia raha tsy nitoriteny ianao zany ny tsara ny tenin'andriamanitra taminy dia very ny tovolahy iny dia noho ny nandeha zay dio zay vous allez partir comme ça tonton io za hoe zao hoe pasteur ay le pasteur anay koa zany rehefa nresaka zay silamo miringiriny be mihitsy izy tao amin'ny assemblée de Dieu tsisy jesosy mamonjy moa tany zany dio izy pampanay va raha andeha anao apetrao amiko sadafa omeko ny zavatra tokony ilaina amin'ny ara-panahy fa efa noetintsika eo amin'ny jesosy izy anytonantsika mambavaka
zay le asan'Andriamanitra mitohy foana. Rehefa mba ho tonga any an-danitra mba tiako hita hoe Jesosy eo aizada. Iza mba efa olona nentinao amin'ny tompo, firy ny olona mba nefa nety amin'ny tompo. Za tsy teninao firy ny olona mba efa netiko amin'ny tompo fa misy maromaro io zany. Tamin'izay mbola tanora nitoro-teny tany, bato mirano sy tany Sadabe tany. Ny hafaliako mahita an'ireo tovolahy sy tovovavy, frère sœur mbola be dia be reo izy mijoro an-ra-panahy. Ary navita za trano be dia be izy eo sabotsy namenao. Adiny roa sasany tompoko miala eo an-Janahary zay makany Sadabe mandeha bisikileta. Tsy nampaninina anay zany satria nataonay amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zava-dehibe dia nahita vokatra ary mbola mitoetra hatramin'izao. Zay ne tsy pasteur e, zay ne olona tsotra e, fa ny zava-dehibe dia izao. Izy tsika nitondra olona betsaka any an-danitra, ny pasteur sa ny olona tsotra. Anjaranao manalina an'izay. Fa izao mba zavatra tiateny aminao amin'ity pasteur parka ty izay olona mpitoro ny tenin'Andriamanitra tany Korea Atsimo. Tena mpitoro teny malaza zany. Fa izao nasian'Andriamanitra nahitafaga noentin'Andriamanitra tany an-danitra izy, noentin'Andriamanitra tany amin'ny elo izy. Io zay ny tompo taminy, inona no hitanao ry parka? Ohatra ny mahita tany ao izy etsy fa ohatra ny toa tsisy fanorenana. Fantatrao ny dikan'izany, anao io anarina anao manana tany fa tsisy ninona eo. Ary tompo an'izy, an'le mpanampy anao io. Le mpanampy eo tranonao io fa maninona? Izy ane isaky ny tia mitoro teny izy manotondra olona ho an'ny tompo. Zay miany dia miakatra ny briky miakatra ny tranony. Aiza ny anao? Eny arô izy tena io. Aperitreritra zany, ampitoro teny a. Nampisehoan'ny tompo indray ny tany amin'ny elo. Inona indray nato Jesosy? Tiana teo hoe elo. Iza no hitako mpitoro teny. Koreana tatsimo mitovy aminy. Tsisy nafantatra hoe lasany fa izy nahita tena any amin'ny elo tsy tafavoaka ohatrony. Iza koa hitareo reo mpanao politika be dia be tamin'izany fotoana izany ireo. Ahoana Jesosy? Andao izy fa ho averiko any an-tany ianao. No niverina tetỳ ambonin'ny tany izy zavatra nataony voalohany indrindra. Satria ilay zavatra ny tany namaika azy, ilay tômôbilina 4x4 sy ny tômôbilina tsara tarehy namidy. Tsy ny zavatra namaika tsony ny azy ny tediavana fa ny tondra olona ho any an-danitra. Ko ny tenany ary tsy nanana trano tany koa. Hiasa ho an'ny tompo amin'izay ary tena izy no ataoko fa tsy akan-dasitra tsony. Ianao raha larana bavy a, inona mba ho ataonao aza miteny ianao hoe pasteur zany avery a. So ihany fa nampitandreman'Andriamanitra, ianao ne maheno toroteny foana eto. Tena feon-dakoloso anao ne zany e. Andao hiasa ho an'ny tompo. Io tsy alala afa-tsy Jesosy a. Jesosy toroiny fa zay manome voninahitra azy omeny voninahitra. Fa zay manamavo azy ataony hafa baraka. Na amin'ny asanao, na amin'ny fiainanao, na amin'ny fahasalamanao, hafa baraka ianao. Zalaka no lazaiko tiranilona no entiko teto amin'ity Jesosy mamonjy ity. Mba manana kiraro tsaratsara ihany na dia tsy teny hoe tsara be ohatra ny pasteur ary mba manany any amin'ny pasteur indray aloha io hoe zay le zavatra tia mba manany ianao fahendrena manaja ny eo Andriamanitra io fa na inona ninona angatanareo amin'ny anarako Jesosy ataonareo amin'ny finoana ho tanteraka aminareo zany fa tandremo a be dia be ny tanora niaraka tamiko teto amin'ity fiangonana ity. Niara-ny anatra, niara-ny osa lahy teto, ary tena nanao zavatra tsara. Tafita tamin'ny fianarana, directeur généraux, secrétaire généraux, anisan'ny olona bony. Fa saingy izao, ny anatavony Jesirona ka namely daka. Jesosy fe enao menao daka, Jesosy ane miakaraty, ingainao trano fotsiny tonga dia anao dia enao no menjery eo. Fa maninona ny Jesosy no menao daka? Satria ve sendra tafita ianao, na azo vola ianao, na azo orena, na azo izao dia Jesosy no non. Aza mba ataon'izany Jesosy. Nalahelo rahalahy anankiray zay, niasa tao amin'ny ACM tao, tale général tao izy, rahalahy James zay fa tena sarotra be nafatesana. Orana bavy, nareo zay mbola mianatra ka mba te ho tafita, tandremo so ny posta ny mamaika anareo fa tsy Jesosy atsingidiny Jesosy any nareo. Fa rehefa mahatoky nareo ampiasain'ny tomponareo nareo manamboninahitra be dia be sy ireo mpitondra fanjakan'ireo. Ary zay mahatonga amin'ny frère anay vao mbola tsy manana posta hatramin'izao. Mahitsy loatra io rahalahy io. Teny nataon'ny pasteur teo anie zany. Ozy le vadina ministra zay. Ianao ne saika nataony anina ministra ozy izy.
tadidinao tamin'ny tonton zay moa ministra nametraka directeur général Tatsemikara sy secrétaire général. Ozy izy hoe andao antsona Andretsoavina ho atao ministra. Za lasa tany Dakar. Anefa ministra Jesosy missionnaire ane tany sao tsy fantatrareo hoe. Karamako mety eo ihany fa nafinaritra dia nampiasain'i Jesosy. Dia ozy izy ilay vady ministra, enao ane saika atao ministra fa izao hoe enao izy mahitsy be. Ary nao tsy tafiditra amin'ilay réseau andry zareo. Zay le réseau zany le hoe resaka mafia, resaka franc-maçon, zany indray ho atsiditra amin'izany mihitsy ny Jesosy dia ampia. Ka na izao ary mbola ho atsony. Rajoelina neka zanako miala neka zanaka Séralive. Zanakay zany le teny taniko mihitsy. Raha pitso tonton dia apetraka itsy ianao. Maninona mbola tsy mipetraka? Satria misy olona be dia be mahafantatra any. Andretsoavina. Gideon reny tena mpanompon'Andriamanitra. Azalaly tena peta. Hitanao daholo ny secret atsika ka tsy maninona na rehany any amin'ny fitondram-panjakana ary zany. Niady izao Jesosy tsy mba mivadika amin'io Ary zay nafinaritra anty amin'ilay loteny hoe mba olona matanjaka ianao amin'ny ara-panahy zany hoe mesa ho an'ny tompo. Mesa fa aza mieritreritra hoe za fa manana tôbila tsara tare, za fa manana position ka menatra. Inona ny menatra azy? Zay menatra azy tamin'ity zao tontolo zao ty mba ho menatra azy eo anatrehany anjely ho Jesosy. Position anao ve na menatra ny Jesosy? Tak'izay anao tsy mena position. Fa engane mba tsy ho izany ianao rahalahy, mba tsy ho izany ianao rahalahy. Tena zavatra ny hafa ampianarana no ataoko anao mahaiza mandingitsika Jesosy eo ame tena ilaina. Fa maninona ny maty amin'ny azo fijaliana io Jesosy io e? Raha tsisy rahalatsaka ny tsisy famonjena Hébreu 9:2 natao sorony izy napetraka teo. Ary fantatra moa mivavaka nataon'i Jesosy. Raha mety raha eo esoro amiko ty kapoaka mangidy ty fa nefa aoko ny sitraponao natao fa tsy ny sitrapoko. Mba fantatra le zany andeha eo amin'ny azo fijaliana izy. Eo izy mbola fa tsisy moyen hafa ve fa tsy maintsy ny hainaoko. Ny hainao tsy maintsy alatsaka, ny ranao tsy maintsy alatsaka. Nataony zany. Ary ianao raha vao misy problema kely sa tsy hivavaka tsony, sa tsy hamaky teny tsony, sa tsy any am-piangonana tsony. Fa naninona anao Jesosy e? Maninona anao manao toetra ohatr'izany? Mba maiza ny tena tompo mamindraha fo amiko fa ianao le maty ho ary tena kristianina manaraka anao kristia. Zay ny zava-dehibe. Faharoa, fanontaniana apetraka Jesosy anie amin'ny maha kristia fa ataon'ny olona ho iza moa ty zaty. Izany amin'ny teny izy ianao le tompo. Ozy izy Petera ianao le Kristy. Inona ny dikan'le Kristy? Oin, zany hoe voaositra. Ilo atao hoe Messia. Io zany le nosoran'Andriamanitra moa zao tontolo zao. Ianao ve raha naraka tamin'i Jesosy manosorana ianao? Za tsy milaza hoe le ositra ny zalahy tary dia rehefa avy eo misy problema amin'ny fiangonana. Za raha nahazo ny piasy tsy mba nanaiky hosoran'izany aho. Ho za tamin'le patron vaovao fotsiny tsy fantatro nositra anao na vaiza na vai. Diplôma ny ilaiko fa tsy mila ositra. Fa rehefa manaiky nositra anao dia manaiky ataonao. Tsy haiko iny namena banjo, iny namena kisoa, iny namena kinina, iny tsy fantatro gory. Dia eo rehefa avy eo dia nosorana. Non, tsy manaiky an'izany frère Raivo. Ka matoa samy mampianatra ato. Isorako ny tompo zany dia zavatra kely mba azoko mba tiako zaraina. Ary ataoko maimaimpony zany. Tsy ho vidinareo akory ny frais de scolarité amin'izany. Fa ny any ambony ny any tetiavo. Satria Jesosy iny namonjy toy za hoe anao a Jesosy io amerina an'le ascenseur satria be dia be ny nataonao tamin'ny fiainako. Tsika ve mba mahay makasitraka an'io Andriamanitra io e? Tena mahay ve tsika makasitraka an'io Andriamanitra io e? Ianao le atao hoe rabi, zany hoe raby io. Disaskolos izy ny teny teny grika. Na ianao le tena manana an'le fahefana rehetra, espitatesa, manamaiza azy ianao. Ianao le voositra Andriamanitra e. Ary Andriamanitra nanositra anao. Dia milasa ary le fanontaniana. Tena Andriamanitra marina ve io? Zay ny natonga Jesosy hoe za dia ao amin'iray ary zay malala ny ray dia malala. Dia hatramin'izany mpianatra avy mbola mametraka fanontaniana. Atoroanay ny lalana Jesosy dia ampy anay. Ozy ray ny Toma io. Or zalahy firy taona, telo taona miaraka amin'ny Jesosy ianao dia mbola teny any ray ny Toma hoe oay ampitoroanay ny lalana. Za no lalana sy famarinana ary fiainao Jesosy. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny anarako. Dia avy indray raha Filipo zany. O raha Filipo, ahoana indray tiadinao ty? Ampisasoanao asehoanay ny ray dia afampy. Zay nahita ny ray hatramin'izay kina mahatonga nareo manontany foana asehoanao. Zay ny lazako eo na dia misy mpianatra niaraka tamin'i Jesosy e. Eo limity eo foana ny fahaizany sy ny fahalalana. Fa ianao misy fanahy masina ianao zao azon'ny tompo ampianarina amin'ny zavatra rehetra ianao.
tokony falina fa io Jesosy io ny teny andefa parakleto anao dia mimpananatra ny fanahy masina, ampianatra ny amin'ny zavatra ara-patsiaro zavatra rehetra. Tsy saitsika teny limité. Zitako amin'ny mpianatra izany, vao eo no ampianarina an-dralahy dia adinony sady tena naizary mahatsiaro an'izany. Fa izao Jesosy maniraka amin'ny fanahy masina, ampatsiahanao amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Mbola ho resantsika manaraka na mbola misy fotoana izany trinité. Mahavalalana io fa maninona no Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Sarotra be ny mampianatra an'izany. Fa izao hoy Jesosy ataovy batisa amin'ny anaran'ny ray, zanaka ary fanahy masina. Izany hoe ireo zany tsy azo sarahana. Ny ray niasa tamin'ny andro taloha, Jesosy tamin'ny andro testamenta voary mbola ary fanahy masina amintsika miaso. Dia hoy sasany efa lasa ny fanahy masina. Marangaty io raha lasa ny fanahy masina tsy andao andeha hody amin'izay. Tsy andao hody amin'izay tsy zavatra atao intsony. Koa fanahy masina mbola eko ary izy mahita zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao. Raha mivavaka ianao mbola eo ny fanahy masina mampatsiahanao. Eo mivavaka ianao izy manampy ianao. Indraindray ianao variana dia mampatsiahanao. Fa izao masina, masina, masina io Andriamanitra io. Aoko masina ny fiainanao. Tsy azo vazivaziana io tsy azo lalaovina io Andriamanitra io mahery noho ny mahery rehetra io Za mba fa betsaka ihany ny président hitako natany Afrika na teto Madagasikara. Zany Jean Felbert zany efa mba hitako zany raha Jonana Mampianana hitako tany anany satria ny dada niary lasa tamiko. Zany raha Valomana zany efa tao amin'ny broko, zany raha Joelina zany efa tao amin'ny ny asa isiko problème za tsy mpanao politika araka ny lazain'ny président eo. Fa za dia misokatra amin'ny rehetrarehetra ary ny ara vao miteny Jesosy ihany no fantatra. Aoko isika tsy menatra amin'izay position antsika. Na président io, na ministre io, na premier ministre io premier ministre io. Misy olona miara-pe moa fatany tsara. Tamin'iza DG Ngara, izy DG Ansolima. Efatra amin'izay zero lany voalany izy lehibe tao amin'ny OIT. Niantso aza Arabainy lesy lahy Christian. Lasa premier ministre izy, olo ty Christian, félicitations lesy. Zao lesy erinay fa miafaka hiasa ve tsika. Raha vao miresaka politika dia miala kely aloko sao dia hanimba ny fiainam-panahiko zany. Ora lasa nabavy maizy ianao mandray décision ho aizy ianao olona matanjaka ve ianao ho any an-danitra ve ianao zay le zavatra resantsika androany io fa izao io Andriamanitra tomponao io neka tompo tompony tompo io mpanjakany mpanjaka io ary raha resaka tsika tompo dia misy position misy toerana anankitelo tokony resantsika amin'ny position. Inona moa zany inona ny toeram-boninahitra io Andriamanitra io le an Jesosy le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Isaia toko fahenina andininy voalohany. Ary io Jesosy io le tompony rehetrarehetra io droit de propriété anazy io fa tsisy tany arika eo anaty any tompony tany rehetra zay rehetra ho aminy anazy zany. Korinthiana voalohany toko 10:4-5. Ny fahefana anazy zany hoe manjaka izy. Na i Petera ary ny teny or Jesosy zany eka mpanarato hoe fa alina tena nanao zy azo atao fa napirina ary tsy nahazo. Ka ianao mandeha amin'ny herin'ny tenanao fa nga heverinao fahaizanao nazahoanao nireraka hoe tena mpanarato dia mai. Fa izao noho ny amin'ny any teninao Jesosy tena nanao. Inona ny zavatra an'izao? Saika potika hatramin'ny file. Fanakaiza le pirina. Tsy pirina tsony fa trondro asa na tsika vanesianaka le black bass be na manotaona tritra hatramin'le arato hoe saika tritra. Jesosy rehefa me zavatra anao tsy kitotono meny tena izy. Ianao ndray ary ny tsy mahazaka rehefa avy eo lasa anao metsena raha matoky oe saika rovitra mihitsy mipasariko fa be loatra ka ny fitahin'Andriamanitra ne miaraka aminao indraindray tsy zakanao le izy noho ny amin'ny teninao zay zany le Andriamanitra io zany ny toerana misy azy toeram-boninahiny tompony rehetrarehetra izy ary manana ny fahefana raha vao miresaka n'le hoe tompontsika Seigneur dia zay no anatiny. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra amin'le fanambarana pahabe maso ny lazainy hoe izaho ane Kristy. Ary raha ndresaka ny apôstôly Petera io le nanova n'le lehibe ny kapiteny ny teny fotsiny dia niova ny fiainana ary io manana ny fahefana rehetra eto tany ny any an-danitra any ambanin'ny tany anazy zany io le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Apokalipsy 7:7. Ary ny olona rehetra mbola andohalika sekoaka eo anatrehany. Ho avy zay fotoana izay reo olona mety manasoaso anao reo ahita reo ke tena oay
marina n'le raha matoty marina n'le rangaty andriamanitra marina aneo tompoko e ahita amin'ny masotsika rehefa ikipy masonao io ahita ianao ela mahatonga ny tenin'andriamanitra mikorotiana fa andalo ny fitsarana deo na soa na ratsy récompense ny resahana eo fa voavonjy anao voavonjy fa inona mba zavatra retinao sao de oatra ny docteur park ka nanotrano ary tsy misy sy nanao asan'andriamanitra ko ioko ny tableau bankako dia mamafinaritra anao ve jalo marary mahita an'izao e natao ny fiangonana no ngeda be zao ny profo io vita io ny vida lizy dia jesosy eo fa inona anao taoko e fa maninona anio zao no lazaiko anao mba manara fotiany jesosy ianao zany andre ny zanako teo satria dokotera vétérinaire moa ny zanako ny andry azy teo tetsy soavy masoandro dia za moa tsy misaraka ny tontenin'andriamanitra be dia dio mahatalia paritra tany afrika dia mandram-piandro eo dia mahita andra raha tsy lamboky be miresadresaka lasa ny hidina olite inona ty vaovao nananana olite mba misy teny le ty mahafinaritra mba tiako zarainao an'lahy tratratra naray le anankiray inona ny ty zay koa mba mila ny anankiray ny nahazo folonazy nahazo ny tenin'andriamanitra nitoriko ny tenin'andriamanitra fomba anankiray oko izy le mpivaro fa inony ramose mba meko ahy ianao ne tsy voatery eo jidy ao anatranay vao mahazo afaka mividy ianao dia atao anaty poketranao rehefa mahita olona anao mba atoriny tenin'andriamanitra tamin'ny voalohany teniteny tamin'andriamanitra teny dia tonga aloha dia ny teny dia nonona taminay tsy onona any amin'ny olona io raha sy ianao mitory sy manambara ny tenin'andriamanitra aminy fotoanan'izao ho avy an'io jesosy io e anadina antsika tsirary avy izy a aza ny fiangonana mamaikana zay fiangonana tsenanina anarany zany fa izavy e tena kristianina mijoro arak'le firesahana teo tena mbola manao ny zavatra tokony atao tsy resaka betsaka momba ny jesosy izy fa mana maizy azy io ary ny resaka nataony teo amin'ny azo fijaliana vita ny famonjena anao dia aoka itsika mba hateny ory jesosy ny anao vita fa ny ahy mbola tsy vita ny anao mbola miady tsika eto za zao ny anniversaireko amin'ity volana febroary ty fa tsy teny aminao rovina o za ny antitra indray ty ranay hery-taona dio za rovina ny fotoana ary jesosy dio za tsy anao ny fotoana fa za malala ny fotoana mba alay vo am'izay ho any amin'ny rolinina tsy mbola mandeha janona aloha fa mbola tsy vita ny asa eny areo mbola tsy vita ny mission io zao pasteur vao miteny hoe mbola anao institut biblique indray tsikaty théologique ho aiza sady ny asanao tsy vita tsy nanomboka akory ny abidi tato amin'ny jesosy mamonjy dia andeha tsy mandeha dio za jesosy mehoery tanjaka fa tena anao anina kely indray mba etsiketsika kely satria saina moatsika vatana fanahy zany hoe mba hanao sport kely indray aloha mba tena tanjaka tsara frère daoud eny nampianatra anay manao sport tamin'ny fotoanandro re nareo lehilahy za mipetrapetraka fotsiny fa mba mampiasao ny vatana za jesosy dia mba vaovao ary vatana pastera mba vaovao frère anaivo rahalahy pasteur isana tena mba vaovao frère anaivo mba misy zavatra tsy vitanareo mba mety ho vitako mety tsy vitako vitanareo fa mifanampitsika dia andao hiasa ho an'ny tompo ny fiainana mandrakizay no manambara ny zavatra rehetra zay ataotsika raha mba vitanao nefa tsy ataonao eloko eo anatrehanao ne zany andaotsika hiasa ho an'ny tompo ny kenany io jesosy io satria tompony zavatra rehetra izy fa zao mahalala sy mahafantatra izy eo aloha fa atao maimaika le satria misy famantaranandro be moa mbany masoko ete tsy maintsy vitany amin'ny latsaka fefany zao ny zavatra voalohany indrindra zay tsy manaiky an'io jesosy io ho avy ny fotoana tsy anaiky anao koa izy rehefa tonga andalo anao mba avariny vilany ho aizy ianao aiza ny rano jesosy na ary ianao tsy ianao ve le taokoron-drano ohatra ny menatra be anao raha va miresaka momba nanahako inona anao le anao ty homenatra anao raha makato engany aka tsy horenao re tsy fantatro kory na viaiza ianao io mangorisiny ianao rehefa mare an'izany mangorisiny ianao nefa isan'andro anao hoe alleloia jesosy tsy zay ny zava-dehibe hoe iza ty ve tena nanao ny zavatra araka ny tokony izy eo anatrehan'andriamanitra zao ndraindray ny olona mety manasoaso anao dia lazay ianao ny tena matanjaka ianao ny tena mahay ianao ny tena zao manasoaso anao izy amely anao izy io amandrika anao izy io tandrema dia alefa koa le resaka hoe ianareo ne tena mahay zavatra rehetra ary nareo ne tena mahay an'le entika amin'izao fotoan'izao nouvelle technologie information communication ainareo dolodolo naitona ary any ampandrinonareo mbola ray mandreny tandrema tsy fa jereo any zanakao amin'ny alina
verifia ny zanakao sao dia manaonao foana sao dia anao mitaiza io mitondra akizy ho any amin'ny elo tsy hitanao kory ny zavatra ataonao vo tamin'ny ray volana na re tovolahy 5 taona efa matory ny ray aman-dreniny eo izy milalao ordina teo reo pitehany daholo ny kontin'olona any ambadibady any mandrapataitra ny polisy ohatray ary to misy olona milalao any na tsy nidirina amin'ny 12 alina mba jereo ny zanako tratra nygadrainy iza ny gadrainy tsy le zaza ihany fa le reny fa ianao raha manana zanaka tena ny vondren'ny tompo tanora o rahalahy kely o ry frera kely ry sera kely mba mingavy ianao amin'ny anaran'i jesosy aza ny ray aman-dreny no atahorana jesosy atahorana rehefa hitanao fa tsy mety ny zavatra ataonao ajanony jesosy mahitanao mba fantatrao le rahantsika misy maso zay mijery anao aza mason'ny paster na mason'ny ray aman-dreny foana mampatahotra anao fa mason'ny jesosy mahitanao io zay ny maha kristianina ary mahatonga ny kristianina ho tonga hatramin'ny farany miady rehefa tsy miady ianao fa valo ny mandresy anao dia zay teny aminao ianao kosa aloha tandremo misy an'le tena hita mihitsy anao fa mivelatra hitanao fa tena mahafetena hitanao fa manam-pitiavana fitiavana hafa io hitanao fa manana maizy azy hitanao fa tena manana imazy momba anao mihitsy hitanao fa tena namavita azy amely anao izay fa tandremo tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika aoka ny sitrapon'Andriamanitra no atao fa tsy ny sitrapontsika ray zay aoka Andriamanitra manapaka ny fiainantsika fa tsy tsika ny ianao zay tiatsika kristianina ianao zay le lohatenitsika hitahiry anao hatramin'ny farany fahatelo rehefa misy zavatra miseho amin'ny fiainana mba mangatà foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra tena sitraponao hoe Andriamanitra ty atao ty ary za dia mba teteny atsika ray aman-dreny alohan'ny andehananay tany Dakar herinandro 7 andro sera vavaka ny sifadianina io ary frera nga tsy mivavaka zany miasako sekretera général tena tsy fona tamin'i jesosy ianao atao trano dia ataovy le vavaka sifadianina fa dia miombona aminao dia zay mba vitako kely eny nandray andro any tandromana fa tena mivavaka izy jesosy asehoy ny voninahitra ao inona ny tianay atao any amin'izany tany Afrika tena mbola maizina be zany tonga dia izy dakely ny teny zay tsy andeha fa maniny lan'ny Sénégalais any zay oare izy mijenareo mihinan'olona any taloha zany zay tsy andeha zao nefa ny zavatra ny seno nandeha izy dareo nazo diplôma tsara indrindra ny ray navita docteur vétérinaire ny anankiray navita resaka master amin'ny aéronautique raha sy taninareo dia inona ny mandeha dia ozy izy seo zao ny valombavaka ary dada indro momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo zao dia Romana toko faharaha voalohany dia fainana aza menatra ny filazantsara kay enjana be zany sera zay le sitrapon'Andriamanitra ny vavaka tsika fandao andeha na nandeha rehefa nilozana daholo ny rehetra za miteny aminao rehefa manaraka an' Jesosy lozy daholo ny zavatra rehetra fa ny tompo mameanao mihoatra n'izay nilozanao napetraka ny tomobile anankitelo napetraka ny meuble rehetrarehetra nalefa tary tsisy ninona tsony bagazy roa avy no mandeha lasa mba fantatrao zany manompo an'Andriamanitra sakrifisy vo tonga tany rano be hatreny andohalika voalavo be ohatran'iny ny tao amin'le trano za olona matao boalavo ty satria nahita voalavo tamin'ny mbola kely ny antony tamiloha mahatonga natao boalavo nisy simbe zay tao aminay tamin'ny dadabe nandray ohatran'zay ndesy otrano voalavo be tao anatin'le zinga natsefika ohatrany hatramin'izay natao boalavo nefa tsy maintsy vonona le voalavo tany nahita an'izany voalavo be ory Jesosy atya tanin'olona mbola mahita voalavo be ohatran'ity itsoka dada ahoany ty io za andao fa misy dikany testamen'Andriamanitra atsika zao Jesosy natongavatsika ty zay efa zatra tomobile io tsy nisy tomobile nandrity ny 5 taona nandeha tongotra ny ankizy dada atao iny dada ty zao vonona tany zay mba niadana ny chauffeur non asan'Andriamanitra ny atao Andriamanitra manorina tena be dehibe io tomobile maintimainty mahagaga ny olona io izy le mpiasana eto amin'ny izy ty ianao nga franc-maçon ry docteur Nef fa ahoana tomobile ohatran'ity raha tsy franc-maçon tsy mahazo ny tonga zaho directeur régional ary zao io tonga dia lazay le patron taminy frère Nef marina fa niteny taminao izahay fa ame tomobile 5 taona tsy nahazo mandeha tongotra fa zao inona ny tediavinao tomobile dia otrinona zao ortg rary ny vezanao irahanao atya tereno taleparitra dia za mbola hiatoka an'io non ampiakariny karamako dia isam-bolana alainao le zavatra iny dia mandritra ny 5 taona ampiakarina tompoko ny karamako dia nalaina io tsy kelikely nandritra ny 5 taona ohatrany hoe gratuit zany le tomobile tsy mino an'izany ve ianao Andriamanitra ny tomponao io
gaga ny olona fa ahoananareo reto e zay manivavaka amin'le andriamanitra tena isika andriamanitra marina ary pour la bonne cause nandehanana ta ary isoranay io andriamanitra dia mba teteny aminareo rehefa manao zavatra ho an'i jesosy da hoe nenao aloha jesosy priorité anao aloha jesosy fa tsy mipriorité fa tsika masy hoe niay any ao zao misermova tsotsony dia saka kely zay mba miara-matory amiko avy izy ary efa fantatro mipozin'le dia masiko sakafo kely dia efa tonga dia lasa hoanina izy dia lasa indray izy zay le manao fity mba misy zavatra kely dia mba variana hoe aza mba manoatra ny saka piso ve ny angataka foana fa tsy mba mahay manome ho an'i jesosy mba manome izy ianao ho an'i jesosy manana angenao fa tsy manana e maniny ianao ny tsy manome mangatady omena dia mba mezo ny tompo na ny ampafolony ary aiza itso azadino an'i jesosy ny ampafolony ny ambony io meo ny any am-posinao na ohatra zany andriamanitra kory tsy mantsy ary tsy nangataka anao mihitsy izy hoe tsy maintsy omenao ny ampafolony fa tsy maintsy atao zay fa izy nitahian'andriamanitra anao zay ary fitahiana fitiavany zany aminjena olona nge io e fa tsy ho amin'ny pasteur nge io e pasteur efa manany azy fanaovana fitahiana ho an'ny hafa fitoriana filazany tsara mba afantaran'ny olona ary mba afena no w ko alleloia tena 3 minitra sisa za mijery famantaranandro foana rehefa mampianatra zao ary misy zany le domaine na toerana dia tsy maintsy mba ametrahantsika amin'ny fanontaniana voalohany indrindra misy fito izy ireo an'izay mandrainao ty inona ny priorité anao inona ny priorité anao zavatra maika faharoa manao ny vatanao io koronao io manahoana ny fanananao fanontelo manahoana ny fifandraisanao fanonefany manahoana ny businessinao sy ny aferinao sy amin'ny tokantranonao ary ny fahaenina manahoana ny teninao sy ny eritreritranao ary ny farany mba manahoana ny fanantenanao sy ny hoavinao vetivety fotsiny tsika manaona zalaka zay mpampianatra ka tsy maintsy mijery n'le famantaranandro ny priorité anao inona ny priorité inona ny zavatra maika ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny famarinana dia hanampy anao zavatra ray Matteo 3:30 aoko jesosy foana ny lolarana tsy ianao no mari amin'loana fa mijery an'i jesosy kristy tompo finoana sy mpaneva izy zany mijerena ray amin'loana iny ary zay mavoatsika mijery olontsika dia mitrosina le olona dia mitrosina koa tsika jesosy jerena fa jesosy tsy mitrosina mihitsy e alleloia faharoa vatanao io itsika nge no vidiny e tamin'ny rahany jesosy ary tsika ny tepoly zany fitoerana fanahymasina dia aza asiana zavatra rehefa fantatrao fa tsy mahazaka sakafo anao hitanao zao fa tsy alerzika ianao amin'ny resaka crustacé mbola mihinana any dia boka dolo ny tandimerina reo dia maty a jesosy rehefa hitanao fa tsy mahazaka aza mihinana mila faindrena ny fiainana fahatelo fanananao ianao ne napetraky ny tompo hitatana ny fananany tsy anao reo fa indraminao fotsiny reo azadino zay tsy maintsy mbola mirandy rakonty any amin'le be anao na hoe ty le zavatra nomenao a jesosy ho averiko aminao le izy satria ny indramiko fotsiny fifandraisanao azadino fa ny tompony ty atsika voalohany tsy maintsy miaraka amintsika zany ny fifandraisantsika dia aoka voalohany indrindra ho an'i jesosy ny aferatsika businesstsika ny eo amin'ny tokantranontsika ny fianarantsika ortanora ny fianaranao io apetrao amin'i jesosy io fa aza miseho mahay ianao fa hoe soron'ny tomponao amin'io e maiza manetry tena fantatrao na tonga n'le satana ny anjera avany amin'ny lanitra tany fiavina vonina tetovy amin'andriamanitra aza manana diplôma kely anao dia miteny hoe za zao efa ty manetretena foana ho asandratry ny tompo amin'ny fotoana mamety ianao zany hoe olona mpaniditra an'i jesosy mamonjy sao tsy fantatrao hoe zany hoe tena nataoko mifoko rehetra zany dia ho zany jesosy hoe krapakiran'ilona jesosy nanao fa mba ampio tenin'andriamanitra sy mpanompon'andriamanitra hoe mesa dia minarina reo fa niakatra tahitra daholo fa ahoana no natonga anao expert atao aminao ny di fa ahoana no natonga anao secrétaire général atao amin'ny ministère fa nanina natonga directeur général tatsy aminay fananina farany teo ary expert niaraka tamin'ny canadiana zay mahatonga minity pinsity niaraka tamin'ny canada mandritry ny eny taona tsy za kory nametraka ny tenako tany fa namana anankiray zay niary niasa tamin'ny taty no sendra tany Dakar dia ny sakafo tao aminay dia tadidina dia allo docteur nay vo napetraka tsika ary tsisy nanao CV kory nanao zay l'honneur tsisy an'izany fa fantatry ny tompo ny honneur tokony mena tena napetrany amin'ny fotoana
tamin'ny expert tao aminao nydi zoariva solotena ministre tany Tsirabe vita ho any asanay monsieur le représentant ny Nations Unies amin'ny latsinainy vita teo masika teo anatsony lehibe anao nydi olo ty de velopa docteur Ndretsoavy le tsy vita amin'ndroany ny asany ka raisin'lay izy amin'ny latsinainy tonga de miasa izy wow tonga ny tena sera zany ny valim-bava tsy nanao zélonneur akory fa nyresaka teo de tonga latsinainy anao manomboka ianao ry tovovavy ry sera kely ianao rahalahy aza matahotra ianao minoanao de zao ampiasao finoanao fa ho tahin'ny tompo anao raha tena matoky azy tsy mila manao franc-maçon zany ianao tsy mila miresaka amin'ny zalary zany ianao eo anatin'ny réseau an'ity fa raha tsy ao anatin'ny réseau tsy tsen'izany frère anay vitra ao anaty réseau ary tsy hiditra ao anaty réseau mihitsy izy réseau an'i Jesosy ny azy ary ho tafita amin'ny anaran'i Jesosy avy za tsy jery olona zany maizy ianao manampoe an'i Jesosy a ny eferako ny amin'ny tokantrano fianarako ary indrindra ny teniko ny fomba fisainao de ataovy hitan'ny olona mihitsy hoe manamaiza fa io teninao iny hoe sy fisainanao de mampaloto anao rehefa mba ho mpandrina mba mamakity eny alohan'ny atoriana fa zao nofinofina dala rehetra zao tonga amin'ny sainao dolidoly maninona mahatonga zany ko ianao tsy namaky tenin'Andriamanitra ko io zava ty no mamay anao ty de rehefa avy eo anao de mijery tantala indray mipika de mipika eo ny lohanao maninona ianao raha mba ny tenin'Andriamanitra ny vakina mba mahita an'le mpanampy ama ndeo de tantarany ore olona eny mo tsy miangona izy tsy problème fa ianao hoe aza manao fa anao zao tontolo zao mba manana comportement hoe tena mendrika an'Andriamanitra sy mendrika an' Jesosy alleloia zay zavatra fisainako rehetra mba fisainan'ny any an-danitra zavatra lehibe farany mba manana ianao inona mba zavatra ilinao inona ny ambition anao mafantarao moa ny zavatra rehetra tsy maintsy ho sedraina amin'ny afo sedraina ne sadraka sy misaka rebediny may ve izy mandany ianao mba manjobo anaty afo za tsy miteny hoe mandiana tonga de may ianao tsy tananao ty andray mandalo may ga mandry fantarotso ny lasa tonga de frisé tapika daholo ny volonao tsy aila mankany amin'ny coiffure tsony may eo anao ary za tsy aprisika anao an'izany nefa de zao narovan'Andriamanitra reo zanan'ireo na anaty afo ary ianao tsy maintsy misy zany e fa maiza ny tena Jesosy tsy anana fahefana amiko ny afo fa ianao miaraka amiko miteny ianao de tsaratra daholo ny rehetrarehetra amarimaritsika anontaniana de mipetraka hoe kristianina fanontaniana maromaro reto move za ty manomboka ny journéako na ny androko amin'ny resaka firesahana amin'i Jesosy hoe manolo tena androany Jesosy ianao io a aza manaiky hoe teren'ny olona ianao androany inona indray ny tokony engagement ko anatreanao ry Jesosy faharoa ny intérêt-ako rehetra ave ny ianao aloha mandeha voalohany de ny aho avy eo sa ny afoana de ozy ianao hoe rehefa manao conjugaison frère je tu ino apetrao am'izay le je fa apetrao am'izay Jesosy mankany voalohany alleloia aza manao hoe je fa atao hoe ny ianao toi Seigneur quelle est ta volonté dans ma vie fa tena mba manontany an' Jesosy avy noho ny andraisako fanapa-kevitra so rehefa avy eo voray le fanapa-kevitra ka tsy izy manenina tongotra mantana tsy ianao ihany fa hoan'izay manambady tsy mananjana hatramin'ny vady aman-jana kao rehefa avy eo sahirana mba mangatà hevitra amin'i Jesosy manaraka zavatra rehetra zay engagement raitsiko very Jesosy eo dia araky ny sitraponao ary move ekenao daholo ny fifandraisako amin'ny ranona sy ranona sy ranona amin'izay rehetra ataoko fa tandremo a fa rehefa manapa-kevitra ianao zay anao va miteny an' Jesosy mba jerety ry Jesosy io dinan'i Jesosy ianao rehefa afaty ianao io tsy ameanao an'io mihitsy Jesosy na inona ataonao tsy omeny anao io fa raha mbola mikiry biby ianao ka anao ndray zay de Jesosy rehefa manaraka afaka miaraka amiko manampy aho ny assiste aho amin'ny activité rehetra zay atao rehetra tsy ny sasatsasany ihany fanapa-kevitra goavana anie zany kristianina ny andresana eto e ary ny farany manjaka amin'ny fiainako ve Jesosy io tena izy ve io sa tsy de mamarantsika hoe ozy ny tompo bolana 3 anaka meo angany ambony vato lampy marina venao
aza manao zavatra hafivelany zay tiany Jesosy atao amin'ny fiainanao. Fahatelo, matanjaka ianao satria misakafo ara-dalàna, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mivavaka, miasa ho an'ny tompo, mijoro vavolombelona, ary ilaina ary misy asa soa tokony ataonao dia ataovy. Aza niodina amin'izay olona mangataka aminao. Fa eto dia miteny sœur ry frère, raha mangata-bola amin'ny rahalanao anao dia avereno satria tsy menanao mamaim-poana iny. Fa misy dia olona nanao an'izany tsy navery ny volan'olona. Izy indray ny avavotra amin'ny mamy mitady polisy. Ozy izy le raha ministra ny fisarana namako amin'ny Gideona moa izy zao. Zany frère anay fa izy nataon'olona an'izany. Name vola an'le olona le ramatoa, vola be. Dia avy eo etiko izy tsy niteny atao inona fa indramiko fa averiko ny volanao. Dia nikarakaraina an'le rahavava, maty le rahavava. Izy indray ny avava tany amin'ilay ka le rahavava ary maty kinona ny vola merenako anao eo. Fa ngazay ny fanarahana, nindrana ianao dia avereno. Alleloia. Aza manala baraka ny anaran'Andriamanitra sy Jesosy mamonjy ry sœur ary frère. Rehefa nanao dia manana fahendrena hoe ho averiko ty dia avereno. Fa aza mitady excuse nisy an'izao ka misy an'izao tsy mitombona izany. Voatahiry ianao fa manaova ezaka manara-penitra. Rehefa manao dia manaova zavatra tsara araky ny sitrapon'Andriamanitra dia ho voatahiry ianao. Ny sitrapon'Andriamanitra foana tediavina. Fa rehefa ny sitraponao ny tediavinao tao tsy voatahiry ianao. Alao mba mangataka kely andao rentsika mba andohalika hivavaka. Jesosy io reo lohateniny anay efa be dehibe nataon'ny pasteur teo fa mba manangana kristianina matanjaka ara-panahy mba ho voatahiry hatramin'ny farany. Terizo a Jesosy io, mba ho ara-dalàna Jesosy io, mba hatanjaka Jesosy ara-panahy fa tsy ara-nofo. Ny ara-nofo tsy problema zany. Ai ny tompo foana mianao raha tena miasa ataon'ny tompo anao. Andao andohalika hivavaka tsika. Jesosy.